Matio toko fa 7:20. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. No ny maraina ny andro dia nikaondoha ny lehiben'ny mpisorona rehetra sy ny loholona hiapanga an'i Jesosy mba hamonoany azy ho faty. Ary rehefa nafatony izy dia noentiny ka natolony an'i Pilato governora. Fa i Jodasy ilay namadika azy, raha nahita fa no eloina Jesosy, dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny lehiben'ny mpisorona sy ny loholona, sady niteny hoe, nanota aho satria namadika ny rany tsy manan-tsiny. Fa hoy ireo, ahoana inona izany fa rahanao? Ary rehefa avy nanipy ny vola teo amin'ny tempoly izy, dia lasa nandeha ka nananton-tena. Ary ny lehiben'ny mpisorona dia nandray ny vola ka niteny hoe, tsy mety raha latsaka ao amin'ny rakitry ny tempoly ity fa vidin-drà. Koa rehefa nikaondoha izy ireo, dia novidiny tamin'ilay vola ny sahan'ny mpanefy vilany mba ho fandevenam-bahiny. Ari izay no iantsoana izany saha izany mandraka androany hoe sahan-drà. Ari tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe, dia nalainy ny volafotsy 30 vidin'ilay notombanan'ny zanak'i Israely, ka nomeny hividianana ny sahan'ny mpanefy vilany izany, araka izay nandidian'ny Tompo ay. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora, dia nanotany azy ny governora hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Hoy Jesosy, voalazanao. Ary rehefa nampangainy lehibe ny mpisorona mba amin'ny loholona izy, dia tsy namaly akory. Hoy Pilato taminy, tsy renao va izany zavatra maro hiampangan'ireo anao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray-mbava aza, ka gaga tokoa ny governora. Isaky ny tonga ny andro firavoravoana, dia fanao ny governora ny manafaka mpifatotra iray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ary tamin'izany nisy mpifatotra malaza iray antsoina hoe Barabasy. Koa no nitafangona teo ny olona dia hoy Pilato, iza moa no tianareo? Afahako ho anareo, i Barabasy sa Jesosy izay lazaina hoe Kristy? Fantany mantsy fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary rehefa nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, dia nandefa iraka akeo aminy ny vadiny ilaza aminy hoe, aza manao na inona na inona amin'izany lehilahy marina izany, fa nampahory be ahy androany ny nanofisako azy. Ny lehiben'ny mpisorona mba amin'ny loholona anefa dia nitaona ny vahoaka mba hangataka any Barabasy ka hampamono any Jesosy. Fa hoy ny governora tamin'izy ireo, iza amin'izy roalahy moa no tianareo afahako ho anareo? Dia hoy izy rehetra, i Barabasy. Ary hoy Pilato, ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy izay lazaina hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra, aoka ho ombohana amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny governora, inona ary no ratsy nataony? Fa voamaika ny antsoantso izy rehetra hoe, aoka ho ombohana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary rehefa hitan'i Pilato fa tsy nisy hevitra fa voamaika ny tombo ihany ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka sady niteny hoe, tsy manatsiny amin'ny rahan'ity lehilahy ity aho fa raharahanareo. Ary hoy ny olona rehetra hoe, aoka ny rany ho aminay sy ny zanakay. Dia nanafaka any Barabasy ho an'ny olona izy. Fa Jesosy kosa dia nasainy nokaravasiana ary natolony mba ho ombohina amin'ny hazo fijaliana. Ary ny miaramila ny governora dia nitondra ny Jesosy ho ao anaty lapa sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary nanala ny akanjon Jesosy izy ireo ka nampitafy azy lamba-jaky, dia nandrandrana satroka tsilo azy izy ireo ka nasatrony ny lohany, ary nampitana ny volotara ny tanany havanana,
dia nandoalika teo anatrehany izy ireo ka nanesoa azy hoe arahaba ry mpanjakan'ny jiosy, dia nororany izy ary nalainy ny volotara ka nokapohiny ny lohany. Rehefa naneso azy avy izy ireo dia nanala ilay lamba jaky taminy ka nampiakanjo azy indray ary noentiny mba ho omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha nandeha izy ireo dia nahita lehilahy Kireniana iray, Simona no anarany. Izy io no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny toerana antsoina hoe Golgota, izany hoe ikarandoha, dia nomeny divay miaro ranona fero izy hosotroiny. Nefa noho ny nanandrana izany izy dia tsy nety nisotro. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia nataony hatsapaka no fizara ny fitafiany, ary nipetraka ry zareo ka niambina azy teo, ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy hoe ity no Jesosy mpanjakan'ny jiosy. Ary nisy jiolahy roa no omboina niaraka taminy, ny iray dia teo amin'ny ankavanany ary ny iray dia teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady ny ifikifidoha no niteny hoe ry ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny antelohana, vonjeo ny tenanao raha zanak'Andriamanitra ianao, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary naneso toy izany koa ny lehibe ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna sy ny loholona ka niteny hoe novonjeny ny sasany fa ny tenany dia tsy hainy vonjena. Mpanjakan'ny Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny, dia ino azy izahay? Natoky an'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha kasitrahany, satria hoy izy zanak'Andriamanitra aho. Ary nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nomboina taminy. Hatramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany manontolo. Ary no ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy hoe Eli, Eli, lama sabaktani. Izany hoe Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nilaza hoe miantso any Elia ilay io. Ary niaraka tamin'izay dia niazakazaka ny iray tamin'izy ireo ka nandray sponjy, ary rehefa natsobony tamin'ny vinaigitra izany dia notohiziny tamin'ny volotara ka natony ho tsetsefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa dia niteny hoe aoka hoe hojerentsika na ho avy hamonjy azy i Elia na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanainy. Dia indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly, fatria hatrany izara roa, hatrany ambony ka hatrany ambany. Ny orooro koa ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. Dia nivoaka avy tao amin'ny fasana ireny taorian'ny nitsanganan'i Jesosy ka nakao amin'ny tanàna masina sady niseho tamin'ny olona maro. Ary ny kapiteny sy ireo niaraka taminy niambina an'i Jesosy raha nahita ny horohorontany mba amin'izay zava-niseho teo dia raiky tahotra indrindra ka niteny hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra teny, dia ireo izay nanaraka an' Jesosy hatrany Galilia ka nanompo azy. Isan'ireny i Maria Magdalena sy i Maria renin'i Jakoba, ary Josesy sy ny renin'ny zanak'i Zebedio. No ny hariva ny andro dia tonga ny lehilahy mpanan-karena iray avy any Arimatia, Josefa no anarany, ary izy koa dia mpianatry Jesosy. Nakao amin'i Pilato izany lehilahy izany ka nangataka ny fatin'i Jesosy, dia nasain'i Pilato nomena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty
ka nofonosiny lamba riry madinika madio, dia naleviny tao amin'ny fasany vaovao izay efa nolavany tao amin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha. Ary teo i Maria Magdalena sy ilay Maria hafa ka nipetraka tandrifiny fasana. No ny ampitsony andro fiomanana dia nivory teo amin'ny Pilato ny lehiben'ny mpisorona sy ny fariseo, ka niteny hoe, Tompoko, tsaroanay fa iny mpamitaka iny, fony izy mbola velona. Dia nilaza hoe, raha afaka antelohana dia hitsangana aho. Koa asay voambenana tsara ny fasana, mandra-pahatongavany andro fahatelo. Fandrao avy ny mpianany ka angalatra azy dia ilaza amin'ny olona hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato, makahary mpiambina ka mandehana ary ataovy mafy arak'izay ainareo ny fiambenana. No nilasa ireo dia nasainy nambena ny mpiambina mafy ny fasana, rehefa avy nasiany tombo-kase ny vato. Matio 7:20 Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy ijery ny fasana i Maria Magdalena sy ilay Maria iray hafa. Dia indro nisy horohorontany mafy, fa nisy anjelin'ny Tompo nidina avy tany an-danitra, nakeo ka nanakodia ny vato ka nipetraka teo amboniny. Ny fijery azy dia tahaka ny tselatra, ary ny akanjony dia fotsy tahaka ny oram-panala. Ary torakovitra no nitahotra azy ny mpiambina ka tonga tahaka ny maty. Ary ilay anjely dia niteny tamin'ireo vehivavy hoe, aza matahotra ianareo, fantatro fa Jesosy ilay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana, arak'izay efa nolazainy. Avia ka jereo ny toerana nandriany. Dia mandehana aingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo any Galilea izy. Any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala aingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra. Ary niazakazaka ilaza amin'ny mpianany. Nefa indro Jesosy nifanena taminy sady niteny hoe, finaritra. Ary nanatona izy ireo dia niazona ny tongony, ka niankohaka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy, aza matahotra, fa mandehana ilazao ny rahalaiko mba hakany Galilea, fa any no ahitany ahy. Ary no nilasa izy ireo, dia indreny ny mpiambina sasany dia nakany an-tanàna, ka nilaza tamin'ny lehiben'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay niseho. Ary rehefa tafavory izy ireo mba amin'ny loholona, dia nikaondoha ka nanome vola be ny miaramila, sady niteny hoe, lazao hoe ny mpianany no tonga ka nangalatra azy alina raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza izany amin'ny governora, izahay no andresy lahatra azy ka hanao izay tsy ampaninona anareo. Dia nandray ny vola izy ireo ka nanatanteraka ny teny nomena azy. Ary izany teny izany dia nahely ny jiosy mandraka androany. Ary ny mpianatra 110 dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary no nahita azy izy ireo dia niankohaka, nefa ny sasany dia nisalasala. Ary nanatona Jesosy dia niteny taminy hoe, efa nomena ahy ny fahefahana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen.